mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika ry afaka tratra ity alarobia fa 5 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika. Marika toko 5, marika toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny 4 marika toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny 4 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nitsitrana fa vao mainka nianarary kokoa aza. Koa rehefa nary ny amin'i Jesoa izy dia nankeo hivonona maka ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiana ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesoa fa nisy hery niala taminy dia niodina teo hivon'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va izy izany nanendry aho? Ary nijery manodidina izy hizaha ny vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady tototera-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara tamin'ny marina rehetra. Ary hoy Jesoa taminy, anona ka nifononao no nahasitrana anao? Mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Ray masino manao ansinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Revana manahitra tokoa ity tantara izay tantarain'ny marika ity momba ny nanasitranan'i Jesoa ilay vehivavy izay efa narary 12 taona, narary izay aretina maloto, aretina mampisaraka amin'ny fiarahamonina, aretina mampisaraka amin'ny mpiarabelona, aretina mampisaraka amin'Andriamanitra, aretina mampisaraka koa amin'ny tena sy amin'ny fianakaviana. Ity aretina atao hoe miditsitra ity araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Levitikos toko 10 fa izay olona izay vehivavy miditsitra dia izao toy ny olona hivelan'ny fiarahamonina. Misy teolojiana anankiray ataontsika any taloha kely ny ady lehibe faharoa moa izy efa nanomboka nanoratra ary aty ambadiky ny ady lehibe faharoa ary dia mbola namakivaky fotoana ela ny asa soratra ity sy ny fikaroana ataon'ity teolojiana izay atao hoe isan'ny lehibe indrindra raha tsy ny lehibe indrindra mihitsy aza tamin'ny taonjato faha 20 antsoina hoe Karl Barth. Karl Barth dia nanazava nanomboka tany amin'ny taona 13 sy 1700 nanoratany ireo boky momba ny fotom-pinoana kristiana dia nanazava fa hoe ho an'izay rehetra manao teolojia hozy, ho an'izay rehetra mandalina ny teolojia dia izao tsy tokony ho afa-misaraka mihitsy amin'izany antsoina hoe teolojia izany na ny fianarana momba an'Andriamanitra, fianarana momba ny tenin'Andriamanitra, fianarana momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha tsorina ny teolojia dia tsy tokony afa-misaraka amin'ny teolojia mihitsy izany hoe Andriamanitra etonivony izao tontolo izao. Ny teolojia hozy dia izao tsy hoe fahalalana fotsiny fa ho an'izay rehetra mandalina ny momba an'Andriamanitra dia izao tsy afa-misaraka mihitsy amin'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny teolojia dia mametraka ny hoe manazava ny hoe aiza ho aiza eto amin'ity izao tontolo izao ity ny toeran'Andriamanitra, aiza ho aiza amin'Andriamanitra koa izao tontolo izao dia mazava hozy fa izao tsy afa-misaraka mihitsy amin'Andriamanitra izao tontolo izao. Andriamanitra dia tonivony izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa dia izao miandany amin'ilay izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao teresahana io dia tsy ilay izao tontolo izao fanahy loatra fa ilay izao tontolo izao lay honenan'ny olombelona, ilay olombelona sy ny zava-misy rehetra eo aminy. Tsy mahagaga vaovao izany, tsy vaovao be izany raha ohatra ka jerena amin'ny taonjato faha 20. Ary tsy mahagaga ity teolojiana ity raha nanazava manao hoe ho an'izay rehetra mandalina teolojia toy ny mpitandrina dia izao
boky anankiroa ny ampelantanany ozana zavatra anankiroa ny ampelantanany de zao gazety amin'ny tanany ilany na amin'ny tanany ankavia ary baiboly kosa amin'ny tanany ankavanana. Zany hoe na iza ny mpitandrina na mpitaiza ara-panahy mandalina momba an'Andriamanitra mitoro ny tenin'Andriamanitra de zao tokony ho eny an-tanany mandrakariva ny baiboly ary eny an-tanany koa nefa ny gazeta. Inona moa ny hoe gazety? Gazety izy io tam'izany fotoan'izany 1920 dia mampianatra ny olona ny zava-mitranga eto am'izao tontolo zao. Inona ny zava-mitranga eto am'izao tontolo zao? Inona ny zava-misy eto am'izao tontolo zao? Inona ny ahoana ny fahorian'ny olona? Ahoana momba ny olombelona? Inona ny zavatra setrain'ny olona? Zay no mifamatotra amin'ilay baiboly zay eny an-tanan'ny teolôjiana. Dia sarotra zany raha mikarila barita ny hoe misy olona mitory-teny kanefa tsy mahafantatra ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany na minitsy mijery ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Sarotra raha hoe manao teolojia ianao na mandalina soatra masina ianao na mandalina fotom-pampianarana ianao ka tsy eritreritra ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany, tsy hiresaka ny zavatra mitranga, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahantrana, ny faniliana, ny fifanavakavahana, ny olana ara-toekarena, ny olana ara-tsosialy, ny olana ara-politika, ny olana ara-pifandraisana. Sarotra ohatra ka teolojia ny tsy hiresaka an'izany amin'ny fomba fijerin'ity lehilahy zay isan'ny lehibe indrindra tamin'ny teolojia mitonjato faharoapolo ity. Mifamatotra amin'izany ity eto am-pelantanantsika ity raha ohatra ka jerentsika amin'ity marika toko 15 ity. Lay vehivavy dia oharina narary 12 taona. Misy dikany teny hoe 12 amin'ny marika. Rehefa miteny marika hoe 12 dia tsy hoe isa fe isa fotsiny zany fa milaza ilay zanak'Israely ilay zao tontolo zao izay marary ilay vehivavy, marary, mangiry-firy, maloto, mitaraina, tsisy mpijery. Lay izao tontolo zao zay aseho raha-jerena dia ity vehivavy ity dia misary na maneho ny sary ny zao tontolo zao zay mangiry-firy, mila vonjy, tsy mahavonjy tena, ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny tahotra, hiaran'ny tsindry azo lena, mitady vahaolana ahatsiaroa, mipenipenina ahatsiaroa, mandany ny herim-panahy ny herin-tsainy amin'ny tambi-toerana maro samihafa nefa tsy nahita vahaolana. Zay raha toa ka jerena ity vehivavy zay asehony marika 12 taona narary ity. Saritsika ity, saritsika olombelona, saritsika am'izao vanim-potoana ankehitriny zao izay mitady vahaolana. Sariko sarinao, sarin'ny fiarahamonina, sarin'ny firenena malagasy, sarin'ny izao tontolo zao zay mangiry-firy, mitonantonana ahatsiaroa, mandany ny arenany, mandany ny finiavany nefa tsy mety sitrany, marary ihany, mitonantonana anarana dia mety ao anatin'ny ankiviana mihitsy, eo anivon'ny vahoaka maro saingy tsy mahita azy ny vahoaka maro. Eo ary indrandray raha mahatsiaro ahiliky ny olona, hoesoany ny olona tahaka ny firenentsika, tahaka antsika, tahaka ny izao tontolo zao zay marary. Ary dia raha ohatra ka jerena am'izay teolojia ny Karl Barth izay dia aiza ho aiza am'izay Andriamanitra. Aiza ho aiza Andriamanitra ao anatin'izany fahoriantsika izany. Aiza ho aiza Andriamanitra ao anatin'izany fahoriana sy tebitebitsika izany. Aiza ho aiza ny toeran'Andriamanitra ao anatiny io sika zay manapetra, io sika zay mijaly sy mangiry-firy io. Aiza ho aiza amintsika Andriamanitra, aiza ho aiza amin'Andriamanitra koa isika raha mamaky ity marika toko 15 ity isika. Raha toa ka mijery isika ny andininy atao hoe 1telopolo dia hoy ny filazan'ny marika taminy, hoy ny filazan'ny marika andininy 1telopolo, hoy Jesoa, izy zany nanendry ny lambako zany. Andininy 1telopolo, izy zany nanendry ahy. Toa ka jerena ilay marary zany, ataovy hoe izao tontolo zao, ataovy hoe ny fiangonana, ataovy hoe nao, ataovy hoe ny firenena, lay marary eto mitonantonana ahatsiaroa, nanendry an' Jesoa, nanendry an' Jesoa. Lay voambolana ampiasain'ny marika haptomay, zany hoe milaza
famatorana, fifamatorana, milaza fifandraisana. Iza nampifandray taminao, zay ny dikany. Iza ity olona te hifandray amiko ity, iza ty olona nandray ahy ity, zay ny tena manodikany teny hoe haptomay. Raha ohatra ka somary mijery lavidavitra kely varavety isika satria azo atao tsara zany. Mijery ny teny hoe manindry hatrany amin'ny toviany amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, miteny hoe haptomay de voambolana mahazatra ny testamenta vaovao rehefa miteny hoe manindry, indrindra moa miteny hoe hapto dia milaza fifamatoana tsika teo. Fa hatrany amin'ny testamenta taloha ny teny hoe haptomay, zay nadika tamin'ny teny anankiroa moa zany ny tena mahazatra amin'ny teny hebreo ny testamenta taloha mazava ho azy. Fantatsika rehetra fa ny testamenta taloha dia tsy nisoratana tamin'ny teny grika akory fa nisoratana tamin'ny teny hebreo. De betsabetsaka ihany voambolana lazara ny teny hoe mandray na manindry eo amin'ny testamenta taloha. Misy ny antsoina hoe yamasha, fa zay matetika ampiasainy ny testamenta taloha dia lay atao hoe naga. 500 mamperitreritra, 500 no miverina io teny hoe naga io, zany hoe lay manendry. Ary aty amin'ny testamenta voalohany haptomay de matetika miresaka an'io ny marika, matio, lioka, jaona be deaibe no miresaka an'io. Fa raha ohatra ka mijery kely sika mandalina manao hoe ilanja ny te antsoina hoe naga na haptomay na manendry ity ao anatin'ny fahoriana, manahoana moa ny olona rehefa ao anatin'ny fahoriana ka manendry an'Andriamanitra. Raha toa ka jerentsika de amin'ireo andininy vitsivitsy no tsongainareo dia Andriamanitra no manendry. Rehefa Andriamanitra no manendry ary, fa tsy ny olona no manendry, amin'ilay teny hoe naga, rehefa Andriamanitra no manendry ary, inona ny zavatra mitranga aloha? Melony ny hanendren'Andriamanitra, melony hoe ny olona mandray an'Andriamanitra na manendry an'Andriamanitra, dia inona aloha no mitranga rehefa Andriamanitra no manendry antsika, na Andriamanitra no manao lay naga na lay haptomay, Andriamanitra no manendry, inona aloha no mitranga? Voalohany dia raha ohatra ka maka ny bokin'ny Genesis sika, Genesis 2:30-5:20, tsaroantsika tsara io. Lay Andriamanitra ny fampitolona na ny marimarina kokoa, Jakoba ny fampitolona tamin'Andriamanitra de nitendren'Andriamanitra ny fotopeny. Hoy ny bokin'ny Genesis 2:30, iny lay naga, nitendren'Andriamanitra na ny kitian'Andriamanitra ny fenin'ny Jakoba. Ny dika inona ny dikan'iny? Resin'ny Jakoba Andriamanitra. Zany hoe lay rehefa Andriamanitra ny manendry de izao midika fandresena no heviny. Andriamanitra manendry naga zany, Andriamanitra rehefa manendry ny olona, mikasika ny olona, Andriamanitra rehefa mikasika izao tontolo izao de izao fandresena ny dikany. Genesis 2:30-5:20. Fa izao koa nefa ny tsy zay ihany. Amin'ny bokin'ny Isaia 9:5, tsaroantsika tsara io. Lay antso niantsoan'Andriamanitra any Isaia mpaminany. Rehefa nahita ny fahotana Isaia mpaminany dia notendren'Andriamanitra ny molony. Isaia 9:5. Inona ny dika lay fanendren'Andriamanitra? Andriamanitra nanendry ny molotry Isaia. Midika inona zay? Fanadiovana. Rehefa Andriamanitra ny manendry izao tontolo izao, rehefa Andriamanitra ny manatona izao tontolo izao, ka manendry izao tontolo izao, mandray izao tontolo izao, mikasika izao tontolo izao de izao milaza inona zay? Fanadiovana zay, fanamasinana zay, fanadiovana. Hitantsika ao amin'ny radio koa Jeremia 1:5, Andriamanitra nanengy an'i Jeremia. De midika inona? Midika fanokanana, fanavahana, fanamasinana. Rehefa Andriamanitra no mitsatoka eto amin'izao tontolo izao, manendry izao tontolo izao, de izao midika fanavahana zay, midika fanokanana zay, midika fanamasinana zay. Hitantsika koa amin'ny bokin'ny atao hoe ina koa misy mpanjaka voalohany 2:7 momba ny Eli, kivy Eli, nony Eli, reraka Eli, potraka Eli, dia nanatona azy lay anjely de nanendry azy ka niteny taminy hoe mitsangana ianao, mandeha any ianao fa mbola lavitra ny lalana. Zany hoe tao anatin'ny fakiviany Eli, natao anatin'ny zavatsarotra Eli amin'ity mpanjaka voalohany 2:7 ity, de zao Andriamanitra rehefa nanendry, rehefa manendry any Eli, Andriamanitra rehefa manendry izao tontolo izao de milaza fiaingana vaovao.
milaza fifoazam-panahy, milaza fifoazana, milaza fanairana. Andriamanitra rehefa manendry de zao midika fanatonana satria misy zava-baovao ataon'Andriamanitra, misy fikasana vaovao, asa vaovao tian'Andriamanitra atao. Zany rehefa hoe Andriamanitra ny manendry. Aty amin'ny testamenta vaovao tsika tepetepe any Epitôma aty amin'ny testamenta vaovao, ohatra mandritoko fahavalo andininy fahatelo, Jesosy nanendry lay boka. Jesosy nanendry lay boka dia Epitômay de milaza fanavaozana, milaza fanavaozana fahateraham-baovao, tsy manino na tsy voambolany Matio ara ny hoe fahateraham-baovao voambolany Jaona, de zao milaza fahateraham-baovao, milaza fanadiovana, milaza zavatra vaovao, ary Jesosy nanendry lay boka. Apitôma io tsika teo. Marka toko fahavalo andininy fahadimy amby roapolo de zao Jesosy koa dia nanasitrana lay jamba, nanendry lay jamba de manjary tonga fahasalamana, tonga Andriamanitra rehefa manatona izao tontolo zao tamin'ny lalan'i Jesosy de zao tsy hoe lasa fanavaozana, lasa fanavaozana, nefa koa lasa inona, fahasalamana, lasa bien-être mihitsy ary rehefa eo Jesosy, mampatsiaro ny toritenin'ny Jaona, na ny toritenin'ny Jesosy amin'ny Jaona hoe za tonga avy sady ananany fiainana sady ananany be dia be. Andriamanitra rehefa manendry eto amin'ity zao tontolo zao ty, manendry izao tontolo zao de zao mitondra fiainam-baovao, mitondra zava-baovao, mitondra fiainana. Luka toko fito andininy faha enina ambin'ny folo, misy koa ny teny Apitôma eo milaza inona, rehefa nanendry Jesosy de lasa nisy fitsanganana tamin'ny maty. Tsaroantsika tsara io, fananganana ny maty. Andriamanitra nanendry izao tontolo zao de zao tsy hoe mahatonga fiainam-baovao ihany fa manjary mahatonga fitsanganana tamin'ny maty, fandresena ny fahafatesana. Be de be no raha ohatra ka somary alalininy ty teny hoe nangana Apitôma ity, fa izao no mitrangary. Ary raha ny olona indray no manendry an'Andriamanitra, inona no mitranga? Amindreo andininy maromaro atsika zao de zao hoe Andriamanitra nanendry ny olona. Ho tsika manao hoe raha ohatra ka jerena amin'ny teolojia mibarita de zao Andriamanitra eto anivony zao tontolo zao, Andriamanitra tsy misaraka am'izao tontolo zao, Andriamanitra nanaiky eto anivony zao tontolo zao, ary Andriamanitra de nanendry izao tontolo zao. Fa zao ary raha ohatra ka eto anivony zao tontolo zao ary Andriamanitra tsy lavitra izao tontolo zao, eto am'izao tontolo zao, miaraka amitsika, miara-marary amitsika, miara-mitomany amitsika noho ny am' Jesosy, de zao isika indray no manendry an' Jesosy, isika indray no manendry an'Andriamanitra, inona no mitranga? De mamaky izany tsika ato amin'ny Marka toko fahadimy dia hoy ny filazan'ny Marka azy manao hoe ny olana de izao, isika ny matahotra manendry an'Andriamanitra, isika ny matahotra, izao tontolo zao no matahotra handray an'Andriamanitra, izao tontolo zao no misarasala ny amin'ny fandraisana an'Andriamanitra, Andriamanitra eto am'izao tontolo zao. Fa izao tontolo zao no matahotra, izao tontolo zao no menatra an'Andriamanitra, izao tontolo zao no mandositra an'Andriamanitra, izao tontolo zao no tsy mandray an'Andriamanitra, izao tontolo zao no tsy mahita an'Andriamanitra. Satria nahoana isika ny tsy mahita an'Andriamanitra? Satria hitatsika ny lotontsika, tsapatsika ny tsy fahamendrehantsika, tsapatsika ny tsy fahatanterahantsika de matahotra an'Andriamanitra isika, manamelo tena isika. Tsara itsika Andriamanitra ho tsy diatsika, tsara itsika Andriamanitra ho tsy manana ho lavitra atsika tahaka ity vehivavy ity, sananatona an' Jesosy izy, menatra an' Jesosy izy, matsiaro ny tena no diso izy, matsiaro ny tena no tsy tanteraka izy, ary mandositra izy, ary de tahaka zay tsika. Ravako malala, zay no olan'izao tontolo zao. Tsy Andriamanitra ny tsy eto am'izao tontolo zao, fa ny olona ny tsy manatona an'Andriamanitra, ny olona ny tsy mahita n'izao tontolo zao, ny olona ny menatra ny tenany, ny olona no misy zavatra maro samihafa mibahana azy ka tsy ahafahany manendry an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanendry izao tontolo zao satria eo Jesosy, fa izao Andriamanitra vonona hanome fahateraham-baovao, hanome fanasitranana, Andriamanitra nanome fandresena, Andriamanitra manangana ny maty mihitsy ary, saingy izao tontolo zao tsy manatona an'Andriamanitra, menatra, aty ivoho mitapify. Ary dia izay nasehon'ny Marka manao hoe mila manendry an'Andriamanitra izao tontolo zao, zany hoe mila manatona an'Andriamanitra, mila mandray an'Andriamanitra, Andriamanitra tsy aiza, eo akaiky eo Andriamanitra. Eto anivon'izao tontolo zao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Fa ny faharoa de izao,
rehefa manendry an'Andriamanitra arsika, rehefa mandray an Jesosy, rehefa mandray an'Andriamanitra manendry le epitomai, rehefa mandray an Jesosy azo tontolo zao, inona no mitranga? Mahazo hery izy. Ny ateraky ny fandraisantsika itsika izao tontolo zao, vizana, trotraka, voailika eo amin'ny fiarahamonina, de izao rehefa mandray an'Andriamanitra izy, ao amin'Andriamanitra no hanovozany hery. Iny filazan'ny Jesosy azy manao hoe nisy hery niala taminy, tsy hoe niena ny herin'Andriamanitra tsy zay loatra, fa ny tia marika tenena de zao ny fandraisan'ny olona an Jesosy dia mitondra hery ho azy. Zao tontolo zao reraky ny fahotana, reraky ny chaos, ny korotana eto am'ty zao tontolo zao ty, reraky ny tebiteby, ny tsy fandriam-pahalemana, ary mety ho kivy mihitsy ary. Aiza ny hanovozany zao tontolo zao hery? Aiza ny hanovozany fiangonana hery? Aiza no hanovozantsika hery? Ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra loharanony hery. Fa tsy vitan'izany ihany, fa ao amin'Andriamanitra koa no hanovozantsika tsy hery ihany, fa no hanovozantsika ny fahalavorari-pifandraisana indray. Ity vehivavy ity izay voahilika eo amin'ny fiarahamonina, maloto, tsy tian'ny olona, voahilika, tsisy miraharaha sy ny sisa, de zao ao amin'Andriamanitra no iverenana n'lay dignité, lay maha olona n'lay olombelona indray. Ao amin'Andriamanitra no iverenana n'lay équilibre, nay lamina vaovao indray ny fiainan'ny olombelona. Satria Andriamanitra tsy lavitra avy eto am'izao tontolo zao, miandany am'izao tontolo zao, te hanamboatra izao tontolo zao. Fa ny olombelona tsy mahita an'izay. Zay mahita an'izay de zao ka mandray an'Andriamanitra de mahazo hery. Hanao farany de zao mitondra fanasitranana. Rehefa manendry an'Andriamanitra isika de mitondra fanasitranana ho antsika Andriamanitra. De afako izary fanontaniana faharoa, izary ny mpanendry an'Andriamanitra. Hotsika hoe izao tontolo zao, fa izy eto am'izao tontolo zao. Mahafinaritra be ny tian'ny teny malagasy, ny teny hoe mpandray ny fanasan'ny tompo. Mpandray ny fanasan'ny tompo, tsy nataony hoe mpandray an'Andriamanitra mazava ho azy, satria amintsika protestanta dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo de tsy hoe fandraisana an'Andriamanitra fa fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fa raha amin'ny havantsika katolika dia ny fandraisana fanasan'ny tompo tena fandraisana an'Andriamanitra mihitsy. Satria ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny havantsika katolika romana de tena fandraisana ny Kristy, présence fizika mihitsy iny, présence réelle ny marimarina kokoa, zany hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo ny havantsika katolika de tena raisiny mihitsy hoe Jesosy iny Eucharistie iny. Tsika efa resaka an'izany matetika hoe tena mandray mihitsy an Jesosy zay hita maso ny havantsika katolika, satria aminy dia tena Jesosy, tena ny Kristy iny mofo sy kapoaka iny. Averatsika sy adihevitra zay. Fa amintsika protestanta teny mandray an Jesosy ara-panahy mandray an Jesosy ara-panahy amin'ny fotoana andraisako ny fanasan'ny tompo. Na dia mofo sy famantarana hita masina de zao ny tanako mandray mofo sy kapoaka, fa izao za kosa tena mandray an Jesosy amin'ny ara-panahiko, amin'ny finoko. Dika zany de zao raha miteny hoe mpandray fanasan'ny tompo isika de zao io reo olona mpanendry ireo, raha miteny hoe mandray zany eto de zao manendry ihany, aptomai. Iza zany le mpandray an Jesosy ary? Iza ity vehivavy ity? Ny fiangonana. Izasy ianao reraky ny ady am-panahy, izay ity vehivavy ity. Ianao zay mpandray fanasan'ny tompo io. Ny fiangonana zay mandray an'ny tompo io. Ny fiangonana zay mandray ny tenin'Andriamanitra io. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Zay le haptomai, mandray ny tenin'Andriamanitra, mandray ny sakramenta, mandray an Jesosy amin'ny alalan'ny finoana. No zany de zao manana anjara eo am' Jesosy. Tsisy afaka miteny zany ka manao hoe za le tsy nandray an Jesosy. Tena ianao io, izasy anao, isika rehetra ity vehivavy ity. Isika rehetra ity vehivavy trotraka, reraka, mitotototo ato sy eroa, mitady fiadanana, mitady fifaliana, mitady fanasitranana. Saingy zao eo am' Jesosy ihany misy fiainana. Noho zany ianao io, izaho io, efa nandray azy isika.
Tsy mbola tsy nandray an' Jesosy tsika kory fa efa nandray azy isika. Tsy fitory io, tsy zavatra ho avy io fa zavatra ankehitriny io. Zao zany ianao no efa sitranin' Jesosy. Zao ianao no efa itenenan' Jesosy manao hoe mandehana soamatsara, sitrany amin'ny aretinao. Eny ny finoanao no nahasitrana anao. Ry havako, ankehitriny zany fa tsy ho avy. Ianao lay efa mpandray, ianao lay efa mpanindry, ianao lay efa nanana ny tompo, ny finoanao no mahasitrana anao. Aza misalasala ry havako malala. Mifikira amin' Jesosy, raiso Jesosy. Jesosy efa nandray anao. Jesosy efa eto am'izao tontolo zao Andriamanitra. Efa nitsatoka teto am'zao tontolo zao ty ny azo fijalian'i Kristy. Efa tonga teto izy hanasitra na hamonjy fa izao raiso izy. Izy tsy mandà. Izy tsy maneso. Izy vonona hanome hery. Izy vonona hanasitrana. Raha tsy efa nanao zany tao amin'ny fiainanao ary izy de maty ara. Ny finoanao no mahavonjy anao. Ny finoanao no mahasitrana anao mandehana soamatsara. Ivavaksika tompo aotranazy ny amin'ny sohatra masina zay manazava aminay fa ianao de tsy manary anay eto am'izao tontolo zao ianao. Ny fanahinao masina ty anatinay, ny famonjenao azo ny tananay raisinay isan'andro isan'andro. Tompo, aza velanao iondrika ao anatin'ny fahoriana izahay. Aza velanao kivy ao anatin'ny zavatsarotra, aza velanao reraka ao anatin'ny fihizan-toetra, aza velanao hanadinanao fa kaianao eo akaikinay. Mandalo aminay isan'andro, monina eo aminay isan'andro. Ary efa nandray anao mihitsy zay no ny amin'ny finoana anao mpamonjy. De aza velanao isalasala zay. Fa ataovy matoky fa Andriamanitra mpandresy anao, manadio anay, manavao anay, manamasina anay, manasitrana anay. Manangana anay mihitsy aza ao anatin'ny fahafatesan'ny akiviana fa mahatonga anay hanana fiainana vaovao. Tompo misaotra noho ny tompon'andro omenao anay de ataovy mpandresy mandrakarivo zahay. Tahio ny asanay, tahio ny tokantranonay, tahio ny fiainanay isan'andro ataovy ambany fahasoavanao. Satria ianao efa nanindry anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Izahay efa nanindry anao tamin'ny alalan'ny finoanay fa ao aminao no misy ny fiainana. De ampahireo zay tompo mba ho mahatoky anao hatrany. Ataovy mahana fifaliana sy fiadanana amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famonjenao anay. Amen.